Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra amin'ity androany ity ary fifaliana ho any miarahaba antsika rehetra izay mijery sy miaino izao fotoana manokana androany izao. Miarahaba antsika rehetra tsy ankanavaka tratran'ny taona vaovao notahin'Andriamanitra isika ka no tsimbininy mbola nomeny ny famindram-pony sy ny fahasoavany ka mahita ity taona vaovao 2024 ity koa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iarabako atsika rehetra manaraka izao fandarana izao. Re manakoako manerana ny fiangonana adventista maneran-tany ny lohahevitra lehibe iray manao hoe miomana ho amin'ny toe-javatra farany, miomana amin'ny alalan'ny vavaka, ary tiana ihany koa tsy ho an'ny adventista ihany fa ho atsika rehetra tsy ankanavaka mba hiomana ho amin'izany toe-javatra farany izay hatreny izao tontolo izao. Miomana ho amin'ny toe-javatra farany ary miomana amin'ny alalan'ny vavaka. Mialohan'ny hirosoantsika amin'izany lohahevitra izany dia hiaraka hivavaka isika. Ry tomponay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izay no ny fitiavanao anay, nomenao manokana ity fotoana androany ity izay ahafahanay mamaky sy miaino ny teninao. Mamelany elokainao ary mamindrafo aminay ary derainay sy isaonanay manokana ny anaranao no ny tombontsoa nomenao anay ka mbola mahatratra izao taona vaovao izao. Tompo, manolo tena ho anao izahay ary tianay ny fiainanay raha mba ho tafaray ao aminao, koa aza mahafoy ary aza misaraka aminay. Misaotra Jesosy malala o. Amen. Miomana ho amin'ny toe-javatra farany amin'ny alalan'ny vavaka. Zany no lohahevitra lehibe izay ho resahantsika amin'ity androany ity, satria miara-manaiky isika rehetra fa miaina amin'ny fotoana farany izao tontolo izao. Ny soratra masina, ny zavatra hitantsika, ny zavatra henon'ny sofintsika, ny zavatra izay mifamafao ao anatin'ny saintsika dia samy manam-porofo fa miaina amin'ny fiafaran'ny tantaran'ny tany isika. Efa mbiakaiky ny fiverenan'i Jesosy ary tsy maintsy vonona isika. Mialohan'ny fahavononana nefa dia tsy maintsy ilaina ny fiomanana. Tsy maintsy miomana ho amin'izany fihavian'i Jesosy izany isika. Raha tena tian'i Jesosy izaho, raha tian'i Jesosy ianao ary maniry mafy ny fiverenana, dia izao ny fotoana izay tokony hiomanana. Misy ireo olona izay milaza manao hoe efa tsy tokony fiomanana intsony izao, fa efa fotoana tokony mahavonona antsika hiatrika izany toe-javatra farany ny alohan'ny fihavian'i Jesosy izany. Izao no voalaza ao amin'ny 𝗵𝑒𝑏 4:5 manao hoe anio raha hiaino ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Satana dia manao izay fomba ahavariana antsika tsy ho ampy fiomanana ary tsy ho vonona ho amin'izany fihavian'i Jesosy izany. Marobe ny toe-javatra izay ataon'ny Satana ahatonga antsika ho variana ka lasa tsy lara-pamena amintsika zany hoe fihavian'i Jesosy na zany hoe fiomanana ho amin'ny fihavian'i Jesosy izany. Marobe ireo trangan-javatra izay ataon'ny Satana mahavariana antsika, ohatra hoe ny olana, ny aretina, ny asa fivelomana, ny fafinaretana eto amin'ity zao tontolo izao ity sy ny sisa. Ireny rehetra ireny indraindray dia ampiasain'ny Satana ka mahatonga antsika tsy ho vonona ho amin'ilay fihavian'i Jesosy Kristy. Eritreretina fotsiny fa indraindray tsy hiainana akory izany fiomanana izany. Ny lohahevitra lehibe izay ho jerentsika androany dia manao hoe aoka isika ho vonona ho amin'izany fihavian'i Jesosy izany. Mahatsiaro ny tantaran'ny mpianatra fahizay. Rehefa nilaza tamin'ireo mpianatra Jesosy hoe ho faty aho ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Tsy azon'ny mpianatra zany fa ny tao anatin'ny sain'ny mpianatra dia hoe Jesosy ho mpanjaka, Jesosy mpamaha olana. Hany ka rehefa nitanteraka tokoa ny faminaniana dia
latsaka tao anatin'ny fahakiviana tanteraka reto mpianatra ireto, mpianatra Jesosy, satria tsy ampy ny fiomanana izy ireo. Ry ava-malala ho antsika rehetra amin'ity androany ity. Satana dia manao izay fomba hahavariana antsika tsy ho ampy fiomanana, ka lasa ho ketraka, ho kivy eo anatrehan'ireo toe-javatsarotra maro samihafa izay tsy maintsy atrehintsika mialohan'ny iavian'i Jesosy. Ny hany fierovana amin'ny ratsy dia ny fitoeran'i Kristy ao am-po. Raha tsy manana fifandraisana velona amin'Andriamanitra isika, dia tsy ho afaka naoviana hanohitra ny fahotana sy ny asany ratsy. Ny tena mampatahotra ny Satana dia ny mahita antsika mivavaka. Omeny Satana lalana isika ho any am-piangonana, omeny Satana lalana isika hijoro amin'ny maha-kristianina antsika, fa ataony kosa izay fomba hahatonga antsika tsy hanana fotoana hivavahana. Anefa io fivavaka io no fomba anankiray izay hoentina mandresy ny asany ratsy rehetra. Ny tena mampatahotra ny Satana dia ny vavaka ataontsika. Amin'ny fandrenesana vavaka amin'ny kafanam-po izay ataontsika dia mangovotra ny miaramilan'ny Satana rehetra. Ry ava-malala, hifototra betsaka amin'izany resaka vavaka izany isika amin'ity androany ity. Tsy maintsy mampitombo bebe kokoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika, matoky azy ary mitoetra ho aminy. Izany no fomba hiomanantsika amin'ny ady farany. Rehefa mivavaka isika dia very ny fahefan'ny Satana. Tsy irery isika ary miaraka amin'Andriamanitra isika, manana mpiaro isika ary vatolampitsika fierovana azo antoka Kristy ao anatintsika izay fanantenana sy voninahitra. Izany no voalaza ao amin'ny Kolosianina 1:7-20 izay manome hery antsika fa ny vavaka dia manome hery antsika ahafahantsika mandresy ny fakam-panahy sy ny asany maizina rehetra. Satana dia miezaka ny ampiala antsika amin'ny vavaka, asiany sakatsakana maro samihafa hamilivily antsika tsy fandray tsara amin'Andriamanitra. Ny fiheverana fa tsy ilaina ny vavaka dia iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra ampiasain'ny Satana. Ny vavaka dia fiombonana, fifandraisana amin'Andriamanitra ary loharanon'ny fahendrena, loharanon'ny hery, loharanon'ny fiadanana ary loharanon'ny fahasambarana. Ry ava-malala, romotra Satana raha mandre vavaka amin'ny kafanam-po satria fantany fa resy izy. Mora ny vavaka, tsy vidim-bola, tsy mila telefônina, fa maimpoana, azo atao amin'ny fotoana rehetra koa manasa antsika mba hampitombo bebe kokoa hatrany ny vavaka izay ataontsika. Ny olona izay mazoto mivavaka na olony vavaka dia manana fahazavan-tsaina, mahay ny mety sy ny tsy mety, mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, mahay manavaka ny asan'Andriamanitra sy ny asan'ny Satana ary ny tena marina sy ny fankatahaka. Mankanesa eo amin'Andriamanitra sy ny teniny ary mivavaha mba hahazo fahazavana avy amin'Andriamanitra sy fankanatahaka ahafahantsika mahafantatra ny tena marina. Mivavaha ary mitoera ao amin'i Jesosy. Aza misaraka amin'Andriamanitra, mandehana ary miresaha aminy toy ny hoe efa ny an-danitra ianao, mitoera eo anatreny araka ny anambaran'ilay hirantsika mahazatra manao hoe ny eo akaikinao ray no mamiko izao, ny foko sy ny anao ho tafaray. Ianarantsika amin'ity taona vaovao ity, izany hoe miaina mibavaka. Misy mpanoratra anankiray ao amin'ny boky Dieo eo amin'ny Kristy, mpanoratra Ellen White, dia milaza fa aoka ozy ny fofonainao ho vavaka. Izany hoe mieritreritra vavaka mandrakariva, azo atao izany ary tsy hoe mandeha ho azy fa mila ianarana,
hianarana ny zavatra rehetra ataontsika dia aoka ho feno vavaka. Zany le hoe méditation na firaisana manokana amin'Andriamanitra. Mila miara-mandeha amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy ny vavaka mahazatra vokatry ny toe-javatsarotra na hoe rehefa misy olana izay vao mifady hanina na mentoraka mivavaka amin'i Jesosy, fa ity vavaka resahana eto androany ity dia vavaka fiainana mihitsy ny vavaka. Ny zavatra rehetra ataonao dia feno vavaka. Ary raha ampy tsara ny vavaka izay ataontsika dia azontsika atao tsy tapaka ny mifandray amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia tokony ho fomba fiaina fa tsy fahazarana na hetsika fotsiny. Ny vavaka no hain'ny fanahy, izany no 𝗳𝗶𝗵𝗵𝗃𝗃𝗃𝗃 izay manao tsinotsinona ny vavaka na manao antsirambina ny fampiasana ny vavaka, ny fampiarana ny vavaka na ny fanaovana vavaka amin'ny fomba tsy misy dikany dia manapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia tokony ho fomba fiainana fa tsy ho fahazarana fotsiny. Mivavaha tsy tapaka amin'ny fanaovana izany amin'ny fomba voajanahary, mandeha ho azy toy ny rivotra iainana izany. Ialao ny vavaka maimaika fa kosa mandania fotoana lava, fotoana tsara kalitao miaraka amin'Andriamanitra. Maro ny olona na dia amin'ny fotoana manokana isaintsainana aza no tsy mahazo fitahiana avy amin'ny tena fiombonana amin'Andriamanitra. Maika loatra izy ireo amin'ny vavaka. Fa aoka isika hanokana fotoana betsaka hivavahana. Amin'ny fahamaikana no androsoana mamakivaky ny faribolan'ny fanatrehan'i Kristy be-fitiavana, any ka tsy mahatsapa valim-bavaka izy. Ary mety milaza mihitsy izy hoe fa ela izay nivavahako izay fa tsy tsapako ny herin'ny vavaka satria tsy miaina izany izy. Amin'ity androany ity dia mety efa miaina amin'izany ianao, andao atao mafimafy kokoa, ampitomboana kokoa ny fotoana hivavahana, mamorona avondrom-bavaka mihitsy ao anivon'ny tokantranonao, mamorona avondrom-bavaka eo amin'ny mpinamana, eo amin'ny mpiara-mivavaka, eo amin'ny 𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵 kilasy ny sekoly sabata. Ato amin'ny fédération misy atsika moa dia misy programa manokana izay efa nandeha tao anatin'ny volana vitsivitsy hoe isaky ny talata, isan-kerinandro, rehefa tonga ny talata dia misokatra ny fiangonana adventista rehetra manao fotoam-pivavahana, arahana fifadian-kanina, anasana ny olona rehetra, ary be dia be no afaka mijoro vavolombelona na azo fanandramana manokana na azo valim-bavaka manokana amin'izany. Ary tsy hoe ny talata ihany fa isanandro. Raha ohatra ka antsasakadiny na adiny ray sasany ny fotoam-pivavahana ao tokantrano, ampitomboy izany satria Satana rehefa malala dia miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika, ary tsisy fomba ahafahantsika manohitra ny asan'ny Satana raha tsy ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ny vavaka no hain'ny fanahy, io no 𝗳𝗶𝗵𝗃𝗃𝗃𝗃. Ny vavaka dia mampiray ny fo sy fanahy avy hatrany amin'ny loharanon'ny fiainana. Izay manao tsinotsinona ny vavaka no manao antsirambina ny fampiasana an'Andriamanitra. Ny vavaka ny finoana no hery lehiben'ny kristianina, ary azo antoka fa handresy an'i Satana ireo rehetra izay mazoto ny vavaka. Ny vavaka dia singa manan-danja amin'ny fiomanana ho amin'ny fotoan-tsarotra farany sy fidirana any an-danitra. Ary tokony hanomboka anio isika, tsy hoe anao maraina hoe fa manomboka androany dia andao isika hanao programam-bavaka. Ianarantsika izany hoe miaina amin'ny vavaka izany. Aza mivoaka ny tokantranonao ianao raha tsy mivavaka, ary rehefa miditra ao an-trano dia mivavaha. Ny fotoana rehetra dia aoka ho feno vavaka satria Satana rehefa mivavaka isika, rehefa votom-bavaka isika, rehefa ampivavaka isika dia tsy manana fahefana eo amin'ny fiainantsika izy. Aza mihevitra ny fifadian-kanina ho fahazahoana valim-bavaka na fitahiana fotsiny fa mba hiainoana ny feon'Andriamanitra.
ny fifadian-kanina dia tokony ho fotoana hanadiovana ny saintsika, ahafantarantsika bebe kokoa an'Andriamanitra, hifantohana aminy ary hamenona antsika amin'ny fanatreny sy ny heriny ary ny fahendreny. Ankehitriny ary mitohy hatramin'ny andro farany, ny olon'Andriamanitra dia tokony hazoto kokoa, hifoha kokoa, tsy hitoky amin'ny fahendreny tenany fa amin'ny fahendreny mpitarika azy dia Jesosy Kristy. Tokony hanokana andro hifadian-kanina sy hivavahana isika. Marobe ireo mialatsiny noho ny toe-pahasalamana na noho ny asa mandraharaha amin'ity androany ity dia manao antso amintsika rehetra. Andao isika hanokana fotoana betsaka hivavahana. Raha tsy ampivavaka isika dia tsy ho ampy fiomanana ho amin'ny fotoan-tsarotra farany. Raha tsy ampivavaka isika dia ho rendriky ny fakapanahy, ho lavo ny fakapanahy, ho very amin'ny fanjevona misy eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy zavatra tena atahoran'ny Satana fantatra afa-tsy ny vahoaka an'Andriamanitra manadio ny lalany amin'ny alalan'ny fanesorana ny sakana rehetra mba hahafahan'ny tompo mandrotsaka ny fanahiny amin'ny fiangonana reraka sy ihany. Ry hava-malala, raha ny mpamonjy ny olombelona miaraka amin'ny herin'ny masina mahandriamanitra azy no nahatsapa ny filana vavaka, tsy maika va fa ny olombelona mpanota no tokony hahatsapa ny filana ny vavaka. Vavaka amin'ny kafanam-po, vavaka tsy tapaka. Ireo izay mitory ny fahamarinana amin'izao andro farany izao, mihoatra noho ireo sokajy rehetra mitonona ho kristiana, dia tokony hanaka an'ilay modely lehibe amin'ny vavaka. Andriamanitra dia miantso atsika, miantso ahy, miantso anao ho amin'ny vavaka, izay singa tena ilaina sy iankina ny aina amin'ny fiomanana ho amin'ny fotoan-tsarotra farany. Manaova programam-bavaka ary manaova fanandramana ny amin'ny vavaka. Androany isika dia hivavaka manokana ho fisaorana an'Andriamanitra na tratra izao taona vaovao izao. Ary hivavaka ihany koa isika mba hahatonga antsika hanao fanandramana am-bavaka miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'i Jesosy. Ary ny fiainantsika amin'ity taona vaovao ity dia ho fiainam-bavaka. Jesosy Kristy azy, zanak'Andriamanitra, nivavaka tsy tapaka. Nanokana fotoana betsaka hivavahana tamin'Andriamanitra, indrindra fa isika olombelona malemy ilaina dia ilaina ny hanokana antsika fotoana betsaka hivavahana. Manaova fandaharam-bavaka eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan-tokantranontsika, eo amin'ny fiainam-piangonantsika ary eo amin'ny namantsika. Jesosy dia manantitrantitra fa tsy fotoana anaovana laharam-pahamehana ny zavatry ny tany izao, fa fotoana iomanana ho amin'ny fotoan-tsarotra farany. Verina amin'ny vanim-potoana ireo trangan-javatra farany ireo isika, ka vavolombelon'ny fahatanterahan'ny faminaniana isika kehitriny. Andao isika hivavaka. Matetika isika no any amin'ny zavatra hafa no hifantohantsika. Matetika isika no variana amin'ireo vaovao mampalahelo amin'ity tany ity. Teo amin'ny tendrombohitra Oliva dia niantso ny mpianany Jesosy mba hitodika ny amin'ny farany. Miaina amin'ny vaninandro farany isika izao, ka andao isika hifototra bebe kokoa amin'ny vavaka, hifototra bebe kokoa amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Aoka re, mba ho lasan'iny taona 324 iny ny fahalainana mianatra ny lesona sekoly sabata, mba ho mpianatra lesona impito isika rehetra ao anatin'ny fiangonana. Aoka mba ho feno fiainam-bavaka ny fiainantsika, ary ho antsika mpitarika ny fiangonana dia asio fotoana manokana izay anaovana fotoam-bavaka eo anivon'ny fiangonana. Aoka tsy ho resa be fa andao hanokana fotoana betsaka ho amin'ny vavaka eo anivon'ny fiangonana. Aoka rehefa mody ny mpiangona, ireo mpiray fanantenana, ireo vahoaka an'Andriamanitra dia hatsapa fa hoe soa ihany aho fa nanatrika
ity fotoam-bavaka ity. Ry hava-malala, lasa iny taona taloha miatrika taona vaovao isika. Ataovy dingana vaovao indray ny fiainam-bavaka. Mahafinaritra ny miresaka amin'olona tia vavaka. Mahafinaritra ny miara-miaina amin'ny olona tia vavaka. Mahafinaritra ny miara-miasa amin'ny olona izay tia mivavaka. Ary ianao izany, mba hahatonga anao hatohitra ny asan'ny maizina rehetra, mba hahatonga anao mahafinaritra, mba hahatonga anao mahateotia, mba hahatonga aho tahaka izany ihany koa, isika rehetra dia andao isika miaina vavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay ny fitiavanao anay, nomenao ity androany ity, nahafahanay miaino ny teninao, ary nahafahanay afaka hanapa-kevitra hanao dingana vaovao indray eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay Tompo no nitahinao ny fiainanay tamin'ny taona lasa iny, ary afaka miatrika indray ity taona vaovao ity. Mamindrafo aminay ianao ary mamelany lokay. Marobe ireo zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, mifona aminao izay Tompo. Matetika izay no manao antsirambina ny amin'ny vavaka, mifona aminao izay Jesosy io. Mamelany lokay ianao ary mamindrafo aminay. Amin'izao sisa izao dia tianay ny manavao indray ny fanorantenanay ho anao. Raiso ny fiainanay ho anao Jesosy io. Ampiasao, anjakao, volavolao araka izay itiavanao azy. Ataovy batisa amin'ny fananao masina izahay, ary mba ho vita fihavanana aminao amin'ny fotoana rehetra. Ampio izay Tompo mba ho tia vavaka. Ampio mba tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny vavaka, fa mba ho tena fiainanay ary ho lasa ho toetranay. Jesosy malala o, mangataka aminao izay mba ho azonay ho tanterahana eo ny fiainanay izany fiainan-bavaka izany. Ka ahafahanay manohitra ny fakapana rehetra, ahafahanay miady amin'ny herin'ny maizina rehetra, ary ahafahanay ihany koa hijoro mahatoky amin'ny fanarahana anao. Jesosy malala o, mangataka aminao izay raha hiatrika izao taona vaovao izao, ny fananao masina hitari-dalana anay, ianao hiaraka aminay, ary ampio izay tsy hiala amin'ny fanarahana anao. Mangataka aminao izay Tompo amin'ity androany ity, mba hitahinao ny fiainanay tsirairay avy. Naizanaiza misy anay ankehitriny, ny fahasoavanao izay ampy mizarany, mba hanenika ny toerana sy ny fonay tsirairay avy.
Mivavaka aminao aho amin'ity androany ity, ho andro rehetra izay manana olana naiza misy azy ireo. Jesosy eo, ianao anie mba hamaha ny olana izay misy eo aminy. Ampio izy ireo mba tsy ho tafasaraka aminao na dia ao anatin'izany olana izany. Fa anao fanandramana manokana aminao ka hivoaka ho mpandresy amin'izany olana izany. Mangataka aminao ihany koa Jesosy eo, raha ohatra ka misy ireo zanakao na manompo anao na tsy manompo anao ka mahatsiaro anao amin'ity androany ity, indrindra ireo izay fatora ny herin'ny maizina amin'ny endriny maro samihafa. Jesosy malala o, metezanao hanapatapaka ny asan'ny maizina rehetra mba tsy hanan-kery amin'izy ireo, ary tanterao amin'izy ireo Jesosy eo ny teninao manao hoe raha izaho ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy malala o, misy ireo izay miatrika zavatsarotra. Jesosy malala o, mamindrafo amin'izy ireo ianao, ary metezanao hanome azy ireo ny fiadanam-po, hampahatsapa azy ireo fa eo akaiky ny mandrakariva ianao. Naiza misy zanakao na inona zavatra hatreny ka miantso anao, Tompo o, metezanao miaina ho mpamaly vavaka amin'izy ireo. Hiatrika ity taona vaovao ity izahay, ny fahasoavanao ampimizarany ho aminay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malala o, amen. Dia misaotranao miaino hatramin'ny farany nanaraka ity programa manokana ity tamin'izao androany izao. Mirary ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika rehetra, ary engane mba ho tao mpambiazana, ho tao mpifaliana, ho tao mpandresena ho antsika rehetra izao taona izao. Veloma mandram-piaona.